rehefa nahazo fankatoavana tamin'ny evekatsika dia andro natokany paroasin'ny Tsombe ny ampomba manetriketrika ny taon-jobily ny fahazato taona ny nanaovan'ny mperaka ny tro batemy voalohany teto Tsombe tamin'ny 10 Aogositra taona 2007 nanaovan'ny batemy anireo 30 menadamianaka raha zambetsika ara-pinoana eto Tsombe. Tsy vitan'izany ihany fa mbola ao koa ireo 15 menadamianaka nataony mopera Fabia Batemy tatenatenany 12 sy ny 19 Oktobra 1970. Ny totaly 50 izy ireo samy efa nodimandry avokoa mazava ho azy fa ireto mbola manana taranaka samy velonaina miara-miaina amitsika mandala ny finoana katolika sy tsy misara manamainty ny laly amin'ity paroasy Masinday Pierre ity hatram'izao ka tonga na avy eto atorana na avy any lavitany hanamasaka ny fety fa indrindra hidera sy hisaoran'Andriamanitra no ny fahatratrarana an'izany fety taona zato taona izany. Ka misy amin'izareo moa taranaka misy sasany mbola any fa noho ny toerana tsy omby zany dia zareo mbola be da be, misy zanaka, misy ny zafy, misy zafiafy, zafy dohalitra samy eto daholo zany anefa tsy hoary hatolotra atsika eto. Indrindra fa akoatran'izao jobily izao dia nakataoviny eveka ihany koa ny hanamasinana ny diakara tovon-jafy Serge vokatra ny tanitsika eto ty tsy mitapo-drano poporetra mba amin'ireo frera efatra ho diakara. Izany dia fanomezana manokana atsika vahana satria tsy mbola misy amin'izany fanamasinana izany miteto amitsika na pretra zany na diakara ka hatram'izay ka hatram'izao dia mbola tsy misy izany mba dia fahasoavana lehibe ho atsika ny nahazahoana ny fanamasinana eto amitsika. Ka amin'izao sorona masina izao zany dia hita fa fanomezan-danja bebe kokoa ny jobily izay ataotsika izao fanamasinana eto atorana azotsika izao. Ka tsy rotainy saina eto daholo ireo 5 izay nahazo fahasoavana 100 taona lasa izay. Fa izao kosa ny zava-misy boky hatota dia ao no ahitavatsika ny Tsipiriny rehetra na ireo eveka tany a Fort-Dauphin na ireo mopera zay karakaratsika teto ny fandimby indrindra moa Calitro sy mopera Fabia ary indrindra ireo mopera sasany na maraparanazy hatram'izao andro izao. Ka dia ho hitatsika ao amin'ny boky io ireo zokiolona vita bately, ireo taranaka ireo zay natao
batenu tamin'ny 1920 sy 1921 mba dia ao daholo ny tsipriny ka raha fa tonga zay boky zay a dia mino izahay mpikarakara eto amin'ny paroasy fa mba samy hanjifan'izany a isika rehetra na ny tontorana na ny any ivelany indrindra ireo zanakam-pelezana misy ny sasany hatrany andafy ny farafitiavany naitranyemanalekokovary ianavandriamanitra no masiny indrindra fiadanana ho antsika olombelona ny tiaviny fananehoany ny